famolavolana ara teknika ny tolo-dalàna atolotra eo amin'ny anteny mera-pirenena mikasika ny fanafoanana tsikelikely sy tanteraka ny tsy fananan'asa any amin'ny tontolo ambanivohitra sy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Raha no vetikevitra ny voizina androany dia ny fanentanana an'ireo ataoko hoe mpisehatra sy mpanapa-kevitra mahakasika ny formation paramédicale ty mba hanome sosokevitra torohevitra consuline mba hanome ny suggestion sy ny proposition zany hoe ny sosokevitra ary ny assistance technique zany hoe ny toana ara-teknika mba atosana somatsara an'izany proposition de loi zany ka tonga dia zavatra mivaingana no tokony omendreo entité rehetra partenaire ao anatin'izy ty ao anatin'izany nareo mpanao gazety satria nareo no mpandinika ny fiainan'ny fiarahamonina isan'andro isan'andro indrindra fa any ambanivohitra hoe tonga de objet zany hoe le tena anton'le lalàna mahakasika an'ireo ezaka na tanjona ty mitratrarinareo no avoakan'ireo mpisehatra reo ny exposé des motifs zany hoe ny antonantony namorona an'le lalàna no avoakan'izy ireo ary indrindrandrindra ny dispositif zany hoe ny votoaton'lay lalàna mba hamora ny fampandaniana azy eny amin'ny anteny mera-pirenena. Ny atao androany zany de sady séminaire tsy ny conférence tsy atelier ary tsy colloque fa filazanam-pahabemaso fa ireto mpisehatra reto partenaire reto dia vonona iara-iasany amin'izany. Tsy hoe la ny représentant ny commission nationale mixte dia itety any Madagasikara ny mahakasika amin'izany zany hoe tsy ataon-kilabao ny faritra satria ny lalàna dia ho an'ny firenena ray manontolo ny lalàna dia impersonnel abstraite ary amin'ny territoire national. Sika no hamorona ny volavolan-dalàna zay zany le tena mission tsika ny hamorona ny volavolan-dalàna anampitsika ny assemblée nationale satria tsika mpisehatra ao anatin'io. Ny olana dia marobe ny mpianatra paramédical na vita fianarana nefa tsy miasa kanefa ny filana eo mitsena dia be dehibe mihitsy. Mame ohatra anankirako 2 isan-taona ny agents paramédicaux ilay Madagasikara isan-taona mba hampandeha système santé publique nefa maka ohatra zao am'le hoe projet access gavi iarahana amin'ny amerikana fa tsy ray pahatelo zany akory no raisina eranosy am'izao fotoana zao tsika de concours national administratif concours national administratif telo no nikarakarain'ny faculté de médecine sy ministère en santé fa vitsikely no raisina am'izany amin'ny maha concours azy ary araka nolazaiko teo betsaka koa ny sekoly tsy mahafaka mpianatra ary tsy vitsy koa ny mpianatra paramédical mahavita fianarana fa sady mandray marary no tsy samy mampiteraka. Dikan'izany misy loi programme na loi de contrat de programme farafaratsiny amboarina amin'ny principe généraux ilainy tanindrazantsika.